manjaka Jesosy ato am-boky anao, zay fahotako ery tompo avela. Mandroso tompo. Tompo dia miara-misaotra an'Andriamanitra ny amin'ny alehiben'ny famindram-pony vavakantsika. Nasandratra ahy teo anatrehanao, ry Andriamanitra rainay tsara indrindra. Izany tononkira-panahy izay hifalian'ny fonay ao aminao. Mba ho sakaizanao mandrakizay doritoko, sakaiza anakinanao ny antsoantso, amoa ny olonao ho vonjena, hitondra ny olonao ao aminao Jesosy Kristy, ary ampahirezinao sy ho terizinao ao aminao, ka ny fo iray manontolo dia ho lapa-mahatamananao. Misaotra ny amin'izao fotoana anaovana ny Tafika masina eto amin'ny fileovana Paris izao. Misaotra ny amin'ny famindram-ponao ho an'ny tsirairay rehetra, ary irin'ny fona indrindra ry Jesosy Kristy io, ny mba ho tena sakaizanao mandrakizay dory. Le voninahary izay rehetra tsy nambolen'ny tananao, le vonin' izay rehetra tsy avy aminao, fa mifanainao masina no hanavao ny fony tsirairay avy, ary ianao no hiteny. Koa dia mitenena araka ny fombanao, fa miaino anao izahay mpanomponao. Noho ny vavakahy ry Andriamanitra rainay tsara indrindra, fa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy manan-kery avy a Nazareta, no entina maniry sy mangataka izany vavaka izany. Amen. Voalohanteny dia misaotra an'Andriamanitra ary misaotra ny ray aman-dreny ny Pastora izay efa nitondra ny teny sy ny Fampianarana. Misaotra ny Pastora Andriamalala Edmond, misaotra ny Pastora Raharijaonarivelo izay efa nampahery tamin'ny teny fiarabana teo koa, ary misaotra nareo komity ny Fifohazana, fileovana Paris, manome anjara fandridrana rehetra. Misaotra ny Ramatofoloha, Docteur Lalao. Dia ho voninahitr'Andriamanitra izay rehetra atao. Misaotra ny Pastora Edy ho satria ny ten'Andriamanitra tao amin'ny Efesiana 5:5-10 dia nataony teo. Ny mpifo, inona ny lohatenitsika, ny Lahateny dia ny hoe ny mpifoha, miaritra sy maharitra. Ary raha jerentsika hoe inona ny mpifo, dia nisy tenin'Andriamanitra izay nomena teo, nentin'ny Pastora Andriamalala Edmond, ary amin'ny mahatafika masina azy dia tandrify tsara mihitsy fa ny mpifoha no mitsangana ka mandeha mba hamoa ny hafa, hitarika ny hafa. Dia anao ireo teny izay lazaina hiantsoantso takan'ny Isaia hoe mifohaza, mifohaza, mitsangana ry Jerosalema izay efa nisotro kapoaka ny fahatezeran'i Jehovah. Ary koa araka ny teny izay nolazaina teo amin'ny Efesiana 5 sy ny 5:4 dia amin'ny anaran'i Jesosy, koa izany no ilazana hoe mifohaza ianareo izay matory ary mitsangana amin'ny maty dia ampahazava anareo Kristy. Tian'Andriamanitra, ny tiany indrindra dia ny hamonjy ny olona rehetra arak'izay efa nolazainy ray aman-dreny teo. Ary hoy indrindra izy hoe mositrako fa ny ahafatesany ratsy fanahy ho Jehovah Tompo, fa tsy ny alany amin'ny alehany mba ho velona izy. Fa tsy sitrako ny ahafatesany ratsy fanahy izay maty ho Jehovah Tompo,
koa mibebay ianareo mba ho velona. Ary dia antsoin'Andriamanitra arak'izany teny zany ny mpifoha na ny fifohazana andeha amoa. Kanefa manana izay tsy maintsy iankinana izy, fa iza moa no iankinantsika? Araka ny tononkira-panahy teo dia ny mahasakaizan'Andriamanitra, sakaizan'i Jesosy Kristy atsika, ao amin'i Jesosy Kristy isika ary izy ao amintsika. Dia antsoin'Andriamanitra isika araka izay teny anakinantsika izao fampianarana izao amin'ny Kolosianina 2:9-10 vaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Tandremy fandreo misy mahalasa anareo babo amin'ny filozofia sy ny famitahana foana araka ny fampianarana voatolotry ny razana, araka ny abidi-pampianarana izao tontolo izao, fa tsy araka any Kristy. Fa ao amin'ny tenany no itoeran'ny fahefan'ny fomban'Andriamanitra rehetra, ary ianareo dia tanteraka ao aminy, sady izy no lohan'ny fanapahana rehetra sy ny fahefana rehetra. Ary tao aminy koa no namorana anareo tamin'ny famorana tsy natao tanana, tamin'ny fanesorana ny tenany nofo, dia tamin'ny famorany Kristy. Tsindriky kely ny 9:12, fa niarana levina tamin'ny anareo tamin'ny batisa, izay niaranareo natsangana taminy koa noho ny finoana ny asan'Andriamanitra izay nanangana azy tamin'ny maty. Ary ianareo izay efa maty ny fahadisoana sy ny tsy fiforan'ny nofinareo dia novelominy niaraka tamin'i Kristy rehefa navelany ny fahadisoantsika rehetra. Ary novonoiny ny soratanany didy izay niapangatsika dia nesoriny tsy ho eo amintsika izany. Ary nesoriny tsy eo amin'ny tenany ny fanapahana sy ny fahefana, ary noho ny azo fijaliana dia nasehony miariary ny fitondrany ireo toy ny fanaon'izay avy nandresy. Dia araka ny tenin'Andriamanitra io dia misy andininy telokely no etsika mamaritra ny mpifoha. Dia izay efa nilazainy Ray aman-dreny teo, ary mbola naverina ny vakiana tamin'ny teny teo hoe amin'ny anaran'i Jesosy, fa niarana levina tamin'ny anareo tamin'ny batisa, izay niaranareo natsangana taminy koa noho ny finoana ny asan'Andriamanitra izay nanangana azy tamin'ny maty, dia naseho ny miariary ny fitondrany ireo toy ny fanaon'izay efa nandresy, koa dia manoatra no mimpandresy isika amin'ny alalan'ilay tiantsika. Ny mpifona ny fifohazana dia ireo rehetra izay vita batisa tamin'ny anaran'Andriamanitra Ray sy Zanaka ary Fanahy Masina. Ka ny herin'Andriamanitra sy ny fahefan'ny fomban'Andriamanitra ka mitondra fiavaozana na manavao ny momba ny miny na ny fo na ny fifohazana, manavao ny momba ny miny iray manontolo, hiara-maty amin'i Jesosy Kristy, hiara-mitsangana tao aminy koa. Asiako fanamariana kely eto ny amin'ny fitsanganan' Jesosy Kristy tamin'ny maty. Dia ny fitsanganan' Jesosy Kristy tamin'ny maty dia fahavelomana mandrakizay, fa tsy misy, tsy mitovy amin'ny
fitsanganan'ny Zakaiosy Lazarosy tamin'ny maty na ilay zanaka vaviny Jairo. Zay ny voalohany. Ny faharoa dia ny fiainam-baovao ananany izay ao amin'ny Kristy. Fiainam-baovao izay ananany izay ao amin'ny Kristy, amin'ny teny fototra dia mety na ny hoe nouvelle création na ny hoe nouvelle créature. Dia araka ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Korintiana 2:5-7 izay vaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy hoe raha misy olona ao amin'ny Kristy dia olom-baovao, efa lasa ny zavatra taloha, efa tonga vaovao ireo. Ka tena olona mifanohitra amin'ny olona velona araka ny nofo, fa tena velona araka ny fitondran-teny ao amin'ny Jesosy Kristy, ary velona tsindriko ny amin'ny hoe ny fiainana zao tontolo izao tsy maninona na misy ny Fizarana, fa ny fiainany mino dia ny fiombonana ao amin'ny Jesosy Kristy, ary ny fiombonana amino samy mino, ka tsy misy intsony ny fifampiandaniana, tsy misy intsony ny fialonana. Dia hozy izy ny mpanompon'Andriamanitra anankiray, il n'y a pas de face à face avec Dieu s'il n'y a pas de coude à coude avec coude à coude fraternel. Amin'izao fotoana izao moa tsika amin'ny Covid dia manao coude à coude rehefa mifampiarahaba. Fa misy zavatra mahagaga tian'Andriamanitra ampitaina amin'izany. Firaisam-po, firaisam-tsaina, fiombonam-panahy, ary ao amin'Andriamanitra, amin'ny alalany izay nanomezany atsika ny fanahy masina. Dia ilay fanahy masina manavao, mahatonga ny olona olom-baovao, ho nouvelle créature, ho nouvelle création. Ary amin'izany dia ny safidiny, ny fiainany dia tonga vaovao. Ny safidiny dia safidy ao amin'ny Jesosy Kristy. Ary ny zavatra iriny indrindra dia nafinaritra ilay tononkira-panahy izay nitendren'ny mpanompony teo, misaotra indrindra Madame Sophie. Eo no ahitana fa fanahy iray no mitarika ny filany rehetra, ny fifaliany rehetra, dia izay mahafaly azy, izay mahafaly an'i Jesosy, mahafaly ao amin'Andriamanitra. Ary ny mampahory azy indrindra dia inona? Ny hanao ny zavatra mifanohitra amin'Andriamanitra, amin'ny sitrapon'Andriamanitra, efa lazainy iray aman-dreny Pastora teo izany. Ary ny ampitomany an'i Jesosy. Ny anankiray koa dia ny fananana fiombonana sy firaisana masina velona ary mavitrika ao amin'ny Jesosy Kristy sy amin'ny miraita-po aminy ao amin'ny Jesosy Kristy. Dia ho indrindra izy. Fa izay any Kristy dia efa nanombo ny nofiny mba amin'ny faniriany sy ny filany tamin'ny hazo fijaliana. Ao amin'ny Galatiana 5:5-7 izany. Tantara iray no lazaiko anareo, tantara tsotra, fiainana andavanandro. Kanefa dia nafinaritra ny ainan'ilay izy. Andeha hanatrika ny isa-taonan'ny Toby teny Ambobao aho indray mandeha. Dia nisafidy ny akanjo novambra ny isa-taonany, ary any dia mafana rehefa novambra. Nisafidy ny akanjo entiny. Dia akanjo mba maivamaivana, dia mba misy misehoseho izay mampahazo ainy. Ny andro tsy inona mafanako. Fa izao, rehefa nijery ny safidiko aho dia tsy afa-poti mihitsy, tsy naharesy lahatra, dia ny solo.
farany akanjo lava tanana misarona tsara na ny vozona na ny tena ary malalaka tsy dia manara-tena loatra. Rehefa tonga teny amin'ny toby dia hoy ny tompon'andraikitra, tsy tonga ny tompon'andraikitra ka dia manendrika Katekista Bruxelles hitarika ny fotoana dia nanaiky. Ary rehefa nitory-teny ny mpanompon'Andriamanitra roko tsara dada to rakoto marika tamin'izay dia hoy izy, tsy mifampiresaka izay sy mpitarika, tsy mifampiresaka tamin'ny mpitarika fa izay tory-teny voaomako dia efa nataontsika ankira teo avy. Lazaiko aminareo fa tena nahafinaritra satria tsy nisy akanjo sotosotomina fa tsy nisarona na teritery fa tena nosaronan Jesosy ny voninahiny ny fotoana. Ary tsaroko fa Jesosy no nifidy izay akanjo. Izy nisafidiny, nosafiditsika mpifoha, fifohazana mpanompon'Andriamanitra. Dia ko nahatsiarovako ny teniny mpanompon'Andriamanitra anankiray, nisy tantara anankiray teo vao lava moa dia ajanontsika izay fa ho indrindra izy. Jesosy mampitafy fa ny devoly manala tafy. Tantara hafa iny fa tsy ho tohizako. Ary ny toetra sy fiainan'ny fifohazana na ny foha fahatelo dia ny fahatanterahan'ny asa rehetra, ka ny asa rehetra dia ao amin'ny Jesosy Kristy irery ihany no mahatanteraka ny asa izay nankinin'Andriamanitra antsika tsirairay avy atao. Na mikarakara tokantrano isika, na mpivarotra isika, na pastora ianareo ray aman-dreny pastora, na dokotera, dia ataontsika toy ny manompo an'Andriamanitra fa tsy toy ny manompo olona. Ary dia izany no tian'Andriamanitra hananantsika firaisana amin'ny Jesosy Kristy, amokaratsika be dia be sy alavrary izay rehetra atao. Manoloana an'izany anefa manahoana misy zavatsarotra tsy maintsy ale dia eo ilay teny faharoa miteny hoe miaritra. Matoan-teny ny miaritra avy amin'ny teny faharetana ary dia hoy ny tenin'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy. Ary toy izany ihany koa fa aoka isika hifaly amin'ny fahoriana azy satria fantatsika fa ny fahoriana mahatonga faharetana ary ny faharetana mahatonga fahatsara-panahy vao zahatoetra ary ny fahatsara-panahy vao zahatoetra mahatonga fanantenana ary ny fanantenana dia tsy mba mahamenatra satria ny fanahy masina izay nomenantsika no nentiny nampidina ny fitiavan'Andriamanitra ao am-pontsika. Ny faharetana dia fitiavana tompoko satria ny fanahin'Andriamanitra no napiditra izany ao am-pontsika. Ao amin'ny Romanina 5:1-7 no misy an'izay. Miaritra avy amin'ny teny grika izy io, amin'ny teny fototra teny grika dia tenir bon sou, izany hoe misy zavatra hiaretanao. Ary hoe koa courant avec persévérance, ireo izany ny teny fototra avy aminy, na mihazakazaka amin'ny fikirizana. Eto dia manome sary Paoly apôstôly amin'ireo mpifaninana mpiazakazaka amin'ny stady ka mikelena fatratra ahazo ny loka ambony indrindra, ary dia lazainy indrindra ny hoe fa ireny
mihazakazaka efa ireny mpiazakazaka ireny dia mahony teny amin'ny zavatra rehetra. Kanefa ireny dia mitady satro-boninahitra mety olo fa isika kosa dia ny tsy mety olo. Zay ny itsika fa isika kosa dia tsy mety olo. Tsy mety olo ny satro-boninahitra ho azontsika. Ary hoy izy hoe fahasiako mafy ny tenako fandrao na dia efa nitory amin'ny sasany azaho dia mba ho lavina kosa. Ary dia nananarany an'ity moty zanany mafy zany. Isan'ny toetran'Andriamanitra tompoko ny faharetana. Ary eo amin'ny attribut communicative de Dieu io tena tokony ho toetrany mpifo ny faharetana. Bajareo ny Ezekela 3:17-19 moa ny fotoanantsika. Fa izay raisitsika dia izao ny eo amin'ny Petera 2:7 amin'ny anaran'i Jesosy hoe ny tompo tsy mahela ny teny fikasana araka izay ataony sasany ho fahelana fa mahari-po aminareo izy ka tsy tiany isy ho very fa mba ho tonga amin'ny fibebahana izy rehetra. Iaretany mino, iaretany mpifo ny mitarika ny olona ao amin'ny Jesosy ho amin'ny fibebahana. Ary eo amin'ny fibebahana moa dia efa niteneniny ny ray aman-dreny teo ny amin'ny izay. Inona no iaretany mpifo? Dia raha mijery ny olo malaza ny Baiboly rehetra tsika, tao ry Davida mpanjaka, tao ry Josefa zay namidiny ralany, Josefa zanaky Jakoba, tao ny mpaminany maro isan-karazany, ny mpaminany zay niantsoantso teo mifohaza, ry Isaia, ry Jeremia zay sasatry ny mitomany, mifona ho an'ny Israely, ry Ezekela izay nataon'Andriamanitra ho mpitily, kanefa misy fotoana asain'Andriamanitra mihidy an-trano ary araikiny amin'ny lanolaniny ny lelany. Zany dia hitantsika ao amin'ny Ezekela 3:15 sy 9 ny hevitry ny tenin'Andriamanitra. Ny asan'ny fiainan'ny apôstôlin'i Jesosy Kristy rehetra, fantatsika tsara novonoina ry Stefana, ry Paoly apôstôly voafatotra ny gadra, ny ampifatorana ny manoratra, ry Petera, ry sy ny namany, ary ny apôstôly rehetra dia fantatsika fa nomboana tamin'ny hazo fijaliana, maty teo amin'ny hazo fijaliana, afa-tsy Jaona apôstôly. Teo koa ireo ray aman-dreny toby lehibe 4 izay fantatsika. Ary izay ny ray aman-dreny toby lehibe izay ankinantsika dia mama Volahavana Germaine Nenilava, izay nozaha toetra mandritry ny fotoana maro sao mpaminany sandoka, ary na ny anarany aza dia natao anarana nanesoana, saingy Jesosy kosa nanao azy ho anaram-boninahitra ho atsika zanaka mandimby aty aoriana. Modelitsika ngeza be sy ambony izay alahatahaka nataony reny, ka fa manana modely ngeza be sy ambony indrindratsika dia Jesosy Kristy, lay nombona tamin'ny hazo fijaliana, nanolotra ny ainy ho faty hamonjy atsika, niaritra fizika, ny tenany, ny torotoroana. Hitantsika izany eo amin'ny Isaia 2:15-4, ny Isaia 2:7-20, vakina, ny Matio manomboka any amin'ny 9 dia tonga ty amin'ny Jaona aty amin'ny teny izay nitenenan'i Jesosy, Jaona 2:20, 7:20 ka hatramin'ny 30 izay nitenenan'i Jesosy hoe vita ny fahatanterahany famonjena. Tao amin'izany rehetra izany dia nisy koa ny fiaretam-panahy izay niaretany, persécution spirituelle. Izy tsy nananota, natao ota,
ary dia izany tsy maintsy ny aretany satria araka ny teny izay nitorian'ny mpanompony teo sy nampianarana antsika ny fankahalahan'ny satanan'Andriamanitra sy Jesosy Kristy ary mbola hisintonana ny olona koa hanohitra ny sitrapon'Andriamanitra dia zany hiaretana tonga ny fiaretana nataon'i Jesosy Kristy. Ary dia io soratan'i Paoly apôstôly ao amin'ny tableau anankiray hoy izy tableau anankiray araka ny Romanina 7:1-10 dia hoy indrindra izy maneho izay faratsiana ny etraketraky Satana miasa ary tonga ao amin'ny olombelona izay velona araka ny nofo dia hoy indrindra izy amin'ny anaran'i Jesosy araka izay voasoratra hoe tsy misy marina na dia iray akory, tsy misy izay mahafantatra, tsy misy izay mitady an'Andriamanitra, samy nania avokoa izy rehetra, tsy misy izay manao ny tsara na dia iray akory aza. Fasana misokatra ny tendany, ny lelany no anaovany fitaka, ny poziny mena rana no ambanin'ny molony, feno ozona eo amin'ny alehany, ary ny lalan'ny fiadanana dia tsy mba fantany, fa tsy misy fahatahorana an'Andriamanitra eo anoloan'ny masony. Dia toy izy ange io hoe jereo ny Isaia 7:5-7 izay avelako ho vakianareo any an-trano any ny faharatsiany ny olombelona. Izany aratsiana rehetra izany noho ny aretan'i Jesosy Kristy, noho ny fitiavan'Andriamanitra mba tsisy ho very ka anatanterahany ny asa-panavotana izay natongavany ho nofo ka nanekeny hatramin'ny fahafatesana teo amin'ny hazo fijaliana. Ary izany koa no aretantsika mpifo raha mijery ny lalana izay tsy maintsy eketsika, ny lalàna izay tsy maintsy eketsika. Efa navoaka ny ray aman-dreny Pastora teo izany ny norma izay tsy maintsy andehanana, ny tsy norma ny lasa atao norma dia manjoko ao amin'ny lalàntsika. Ohatra fotsiny ny fanekena ny fanambadian'ny lehilahy sy ny lehilahy, vehivavy sy ny vehivavy. Isika nefa dia manana ny tenin'Andriamanitra hoe aza mandry amin'ny lehilahy tahaka ny fandry amin'ny vehivavy, fa fahavetavetana izany, fa miaritra izany. Kanefa ao anatin'izany dia manana toky ary mahatonga maharitra, antsika maharitra satria ao amin'ny Jesosy Kristy isika. Tapaka indray. Mahatonga antsika maharitra satria ao amin'ny Jesosy Kristy isika ary izy ao amintsika. Sambatra ny antsika tompoko ny faneken'i Jesosy an'izany. Ary indrindra ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Ezekela 2:2-5 amin'ny anaran'i Jesosy. Ary ianao ry zanak'olona, aza matahotra azy, ary aza matahotra ny teniny, na dia voakasiky ny amina sy ny tsilo aza ianao, ary na dia eo amin'ny maiko aza no hipetrahanao. Eny, aza matahotra fa mitenena, ary aza amin'ny vadi-po no ny tareny fa taranaka maditra izy. Efa naseho teo ny tableau izay nasehon'ny Paoly apôstôly. Maharitra ny mino satria eo amin'ny fiainany andavanandro, eo amin'ny fiainany andavanandro ny mino ny mpifo ny fifohazana, Andriamanitra dia miteny isanandro hoe aza matahotra. Ary ireo sary nasehony tamin'ny teny tao amin'ny Ezekela teo, asehon'Andriamanitra dia izay milaza ireo zava-doza, herisetra, fampihororona maro isan-karazany. Ireo dia ambarany fa eo anatrehan'ny herin'Andriamanitra dia tsinotsinona izany, manoloana ny heriny sy ny fahefany. Ary ny fanomezan'Andriamanitra izany, ny mino azy dia tsy mba takatry ny sain'olombelona mpanota.
fa tarihin'Andriamanitra indrindritsika. Tarihin'Andriamanitra indrindritsika. Iombona koa anana fiombonana masina arak'izay efa nolazaina tery hoe il n'y a pas de face à face avec Dieu sans le coude à coude fraternel. Ny fiainana manana ambiampy dia raisiny mihiny avy amin'ny fanetretena. Fa rehefa manetretena ny mino dia efa meloa ny fisandratana, fa meloa ny faharavana, meloa ny fiavinavonana kosa ny faharavana. Tian'Andriamanitra iraisitsika amin'ny fanetretena sy ny fitiavana. Ka dia manana finoana, manana toky, manana fanantenana izay omen'Andriamanitra mino azy ny mpifo, ary dia mijoro maharitra ary mahatoky na dia miatrika zavatsarotra azy ka mivoaka manoatra noho ny mpandresy. Ary ho Luterany amin'izany, un homme a de l'expérience quand soumis à une forte épreuve, il peut en placer comme il peut en parler comme y ayant déjà passé. Ary detoriny amin'izany ny fidélité éprouvée na finoana voaza toetra. Kely sisa ny fotoanako dia ho faranako na mbola misy tiana ho lazaina azy. Ry mpifo amalala, ry fifohazana mahalala, maharitra ny fahoriana, ny haritra ny fahoriana, ny torture physique, torture spirituelle, Jesosy Kristy tompontsika. Ary isika koa dia manana izany. Ilay mpiandry ondry lehibe, isika ilay soberger manaraka azy, hitaona ny ondriny ho ao aminy. Ary ny nahatongavan'i Jesosy Kristy dia ny handrava ny devoly sy ny asany rehetra. Ary izany koa no entsoiny Jesosy ianao. Nahatongavan'i Jesosy Kristy dia ny hanolotra fiainana sady hanolotra be dia be ho an'ny olona rehetra, ho an'izay mino azy. Ary ianao koa dia nitondra fanahy marobe ho an'i Jesosy Kristy. Tsy hitondra ho antsika isika fa ho an'i Jesosy Kristy. Nomeny Jesosy ianao koa izany andraikitra izany, ry fifohazana malala, mba handrava ny devoly sy ny asany rehetra ka hitarihanao olona ho aminy handray ny fiainana dia ny fiainana be dia be sady fiainana maharitra mandrakizay. Koa dia mahireza sy matanjaha ary aza matahotra fa momba anao, tsy andao anao izy. Fa Jesosy no niteny hoe ary indro zaho momba anao reo mandrakariva mandra-pahatonga amin'ny fahataperan'izao tontolo izao. Ho voninahitra Andriamanitra irery ihany. Amen. Vavakintsika ary. Manoloana ny fahamasinanao, ny fahamarinanao, ny fitiavanao anay Andriamanitra, dia manome dera sy ny laza, ny haja ambony indrindra izay ianao hatramin'ny taloka ao mandrakizay. Misotra indrindra ny amin'ny azahoana nandahatra teny, inona moa no azo afaka handahatra izany fa ianao Jesosy Kristy no handahatra sy handrindra izany amin'ny fon'ny mpanomponao tsirairay avy, mba ho velona ao anatin'ny teninao tokoa izahay, ilay teny fiainana, ilay teny mandresy ny devoly sy ny asany rehetra, ilay teny mampaharitra anay sy hiaretanay koa, ary mampandresy anay satria ao aminao Jesosy Kristy. Tehirizo ny Fiangonana Luterana Malagasy mba hijoro amin'ny fampianarana marina sy madio izay efa nanorenanao azy, ka ho voatory marina sy madio ny teninao Andriamanitra. Tehirizo ny fifohazana ny aty amin'ny fileovana na tsirairay avy ary ny fileovana vavaka manokana ao amin'ny fileovana Paris ho voatahiry ho masinao anao koa, ary ny synode aparitany 10 amby 20
ao amin'ny Fiangonana Loterana Malagasy mba ho mpitarika fanahy maro ho eo aminao Jesosy Kristy. Raha ho avy eny amin'ny rahony lanitra ianao dia handray satro-boninahitra tsy mety olo izay. Voninahitra ho anao ry Andriamanitra rainay tsara indrindra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Mankasitraka indrindra katekista. Saotra tompoko. Dia mankasitraka indrindra tompoko ary voninahitra ho an'Andriamanitra ray zanaka sy fanahy masina ihany. Iroa 492. Izaho mino ny mpamorona, mpanao ny tany sy ny lanitra, Izaho manandray ary andanitra. Ny fampianarana faharoa sika dia ny fampianarana izay hoentin'ny ray aman-dreny mpitondra fileovana Pastora Raharijaonarivelo Edmond, mitondra ny lohateny hoe Avokavoky ny Fiangonana ny Fifohazana. Mandroso Pastora hitondra ny fampianarana. Saotra tompoko. Saotra tompoko. Vavakantsika. Saotranao Jesosy raha mbola nomenao indray ity fotoana ity izay ahazoanay fampizara ny teninao. Fa ny teninao ny famarinana, teninao ny fiainana, ka mba hitondra hery vaovao fampahirezana, hitombonay amin'ny fahalalana tsara, amin'ny sitraponao sy ankasitrahanao. Dia mitenena Jesosy araka ny fombanao famenanao ny fiangonanao. Ny anaran'i Jesosy, amen. Ny teny izay nomena anjaratsika amin'ity lohateny ity na fampianarana sy arak'izay tenenantsika azy dia mitondra ny lohateny hoe Avokavoky ny Fiangonana ny Fifohazana. 5-telopolo minitra no anjarako nomena zany amelabelarana ity lohahevitra ity, ka arak'izany dia izahantsika arak'izay fotoana nomen'izay ny fotoana, ka raha ny tokony ho izy zany dia tokony mijanonao amin'ny 5. Avokavoky ny Fiangonana ny Fifohazana. Misy teny telo zany tandrefantsika eto. Dia ny teny hoe avokavoka dia ny fiangonana ary ny fifohazana. Ny atao hoe avokavoka dia ny toeran'ny rivotra ao anatintsika zany. Ny poumon araky ny frantsay raha mazava kokoa zay, poumon ny itoeran'ny rivotra iainantsika. Ny faharoa dia ny fiangonana. Ny fiangonana raha ny foto-kevitra fofohy, fanazavana fofohy dia ny hoe fiangonana dia tenan'i Kristy. Ary amin'ny maha-fiangonana izay dia misy ny sampana maro izy, misy rantsana maro raha izay no entintsika ilazana azy koa, misy rantsana maro ao anatin'ny fiangonana. Dia anisan'izany rantsana izany anankiray amin'izany ny fifohazana. Ny fifohazana dia araka ny fanazavana nentin'ny Katekista madamo farateo ihany dia ny fifohazana dia rehetra vita batisa. Voakasika avokoa zany ny olona rehetra izay vita batisa. Kanefa ny azontsika tsinganina ihany satria miresaka fifohazana tsika dia miresaka sampana fifilina. Izany hoe ny sampana fifohazana loterana malagasy. Izay natao fifilina zany. Fifohazana, sampana fifohazana loterana malagasy.
ka ao anatin'izay ao anatin'izay fiangonana izay dia manana anjara toerana lehibe zany ny rantsana anankiray dia ny avokavoka. Raha mba nijerijery ihany ihany hoe inona moa zany no tena asan'ity avokavoka ity zany, ny fonctionnement-ny fifohazana eo amin'ny tenan'ny olombelona, dia tena manana anjara toerana lehibe satria miankina amin'io ny mampietsika ny zavatra rehetra, satria araky ny voalazantsika teo ny toeran'ny rivotra. Ka ao anatin'izay avokavoka izay dia misy ny rivotra iainantsika miditra zany, dia misy ny mivoaka avy eo. Ary raha hijerena landalina kokoa aza dia iny rivotra foantsika iny no manadio ny tova rehetra any anatintsika any, ka mahatonga ny rà voadio izay mamoaka ihany koa avy eo ny rivotra maloto rehetra. Izany hoe rehefa mifoaka rivotra madio isika dia mamoaka izany, ilay hoe inspiration sy expiration, expirer. Izany hoe misy fanavaozana entiny zany ao anatin'ny fiainan'ny vatana manontolo. Dia izay sarisary izay tsotsotra fa mba nanao recherche kely ihany aho hoe inona moa tena fonction'ny poumon fa tsy voavelabelantsika zany. Ny dokotera mety tena manana fanazavana mazava tsara hoe tena zava-dehibe ny asan'ity poumon tsika ity, fa tsy miankina amin'ny daholo ny amin'ny tampon-dokatra ny paladia. Ka raha voaratsy ny rivotra iainantsika dia mahatonga antsika miteny hoe asphyxie na tonga hoe sepotra ny olona zany satria ratsy ny rivotra iainana. Hitantsika zao misy région anankiray akaikin'ireny fanaovana pétrole ireny, dia mazava ny olona simba ny tratrany satria mifoaka rivotra pétrole foana izy, dia tsy madio mihitsy zany fa vomaika ary mampiditra maloto, dia simba ny tratra dia miteraka aretina amin'ilay olona izany. Fa rehefa tsara kosa ny rivotra dia alain'ny olona makeny an-tendrombohitra satria misy oxygène madio mifokana iny izy, dia mitondra hery fahasalamana ho azy iny. Hitantsika zany mazava-dehibe ny asan'ny avokavoka eo amin'ny fiainan'ny vatan'olombelona. Ka noho izany dia petraka tsara hoe avokavoky ny fiangonana, ny fifohazana na ny fifilina. Tsy fantatra aloha izay nivian'io teny io na avaiza na avaiza, fa iveriko fa mipetraka tsara arak'izay fanazavana foana entsika izay hoe tena miankina amin'io ny fiainan'ny fiangonana, miankina amin'ny fifohazana amin'ny mahavokavoka azy ny fiainan'ny fiangonana. Raha mba jerijery ihany aho inona moa no tenin'Andriamanitra mety alaza izany, mety mba azahoantsika mametraka tsara ity loha-hevitra ity, dia tao amin'ny Genesisa 2:7 no
tonga ao an-tsaina dia araky ny voasoratra ao amin'ny Genesis toko 17. Makiko amin'ny teny frantsay izy satria amin'ny teny frantsay izy mazava kokoa hoe namorona ny olombelona Andriamanitra tamin'ny tany dia nasiany fofinaina. Fofony azafady fofony fofinaina tao amin'ny vavaoriny dia tonga olombelona izy. Zay ny fototra zany hoe amin'ny teny frantsay izy dia hoe l'Éternel forma l'homme poussière du sol et souffla dans ses narines une respiration de vie. Dia manondro tsara zany dans ses narines zany nosian'Andriamanitra fofinaina, une souffle de vie. Et l'homme devient une âme vivante, une âme vivante. Et entiny ilazana zany fa izay fofinaina zay fofon'ny olombelona avy amin'Andriamanitra no mamelona azy. Dia arak'izay koa dia ilay fofinain'Andriamanitra ny atao hoe souffle de vie dia koa attribuen'ny fanahy masina eo, attribuen'ny fanahy masina. Hitantsika rehefa nitsangana tamin'ny maty Jesosy dia nitsofy nandefa rivotra izy na nitsoka izy tamin'ny mpianany hoe Jésus souffla sur ses disciples dia niteny Jesosy hoe recevez le Saint-Esprit. Fofinain'Andriamanitra nefa mironana tany amin'ny voalohany no apelako Jesosy eto tamin'ny mpianany. Jaona toko 20 ny andininy 12. Jean 20:22. Respiration de vie, fofinain'Andriamanitra, souffle de vie, io natao hoe fofinaina mahavelona. Ka arak'izany dia instrument anankiray izay hipetrahany ny rivotra. Tsy misy toerana hafa amin'ny vatantsika olombelona fa io ihany ny hipetrahan'ny rivotra. Dia arak'izay dia ampifandraisitsika ny hoe fifohazana zany io avokavoka io, itoeran'ny rivotra, itoeran'ny fanahy masin'Andriamanitra. Anisany izy fa tsy hoe izy ihany satria io no itoeran'ny fofinaina zay tsofin'Andriamanitra teo amin'ny vavaoriny ary mahatonga fahavelomana. Dia zava-dehibe zany ny toeran'ny fifohazana na ny fifilina ao amin'izay vatana dia ny hoe ny tenan'ny Kristy zay. Zava-dehibe zay. Ary zay no everiko fa mamelanja ny telo hevitra ity hoe avokavoky ny fiangonana ny fifohazana. Zay karazana instrument zany raha zay ny azo lazaina azy. Instrument izy hoentin'Andriamanitra hampisy aina eo amin'ny fiangonana. Raha zay no azontsika hifitinana azy. Ny fifohazana klaseko anankitelo ihany izy satria araky ny hoe misy ny mpita batisa rehetra dia mifoza ny olona fifohazana. Kanefa ny eo amin'ny lafiny maha-fiangonana dia atao hoe sampana izy. Ary eo anatin'ny sampana iny dia misy kilasy anankitelo ny klasiko azy hoe misy ny mpiandry, misy ny mpiomana ary misy ny mpikambana.
Izany hoe ny raha jerena avy hatrany zany dia eo amin'ny premier ligne ho tondrony ity na voakasika ity hoe ny fifohazana, ny avokavoky dia ny mpiandry, isan'ny premier ligne mpiandry. Ny faharoany zany dia mpiomana satria ireo dia hiomana ho mpiandry, ary ny fahatelo ho iaho dia ny mpikambana ao aminy. Ary noho izany dia reto mpiandry reto dia ataontsika hoe lohan'izy amin'izany, amin'ny toerana zany eo amin'ny araky ny lazain'i Jesosy matsy dia hoe Mosesy dia izy no eo amin'ny toerany ny fariseo dia eo amin'ny toerany ny Mosesy, manana an'izay anjara toerana izay izy, fa tsy hoe ambony izy na ambany fa manana anjara toerana andraikitra bebe kokoa. Izay no tiako lazaina, mpiandry, mpiomana, indrindra izy roa ireo. Ka amin'ny maha avokaboky ny fiangonana azy dia mazava ho azy fa amin'ny mampiandry azy dia olona nanolo tena izy, olona nanaiky ho iraka izy, nanaiky ho mpiara-miasa amin'Andriamanitra izy amin'izany toerana nametrahana azy izany. Ka araky ny tenintsika malagasy hoe mipetraka amin'ny toerana avo izy. Mosy fitenenina moa hoe azo avo alandrivotra. Amin'ny fitoerana iny izy dia misy andraikitra lehibe izay raisiny, nanolo tena izy, natokana izy, ary dia anisan'ny andry eo amin'ny fiangonana. Olona izay notsongain'Andriamanitra ho an'ny tenany, olona niala tao amin'ny aizina ho amin'ny mazava, niala tao amin'ny fahafatesana ho amin'ny fiainana, dia olom-baovao izany. Izay ny fifohazana. Ny fifohazana dia olom-baovao izy. Marina fa hoe raha misy olona amin'ny Kristy dia olom-baovao izy, fa amin'ny lafiny anankiray dia ny olona izay niala tamin'ny fahazarany. Antsika fa misy fanontaniana tokoa tamin'izay hoe inona moa ny antony sy ny fifohazana? Tsy efa mifoha ve fiangonana vita batisa daholo? Saingy izao misy olona izay nandeha fotsiny amin'ny fahazarana izy. Ohatran'ny hoe ny razabe anay ny tompon'ity fiangonana ity, ny dadabe anay no nanao n'ity fiangonana ity, dia ao izay dia miangona fotsiny satria izay no motivation. Fa rehefa nifohazana kosa izy dia natsapa hoe izaho no antsoin'i Jesosy hitondra fahazavana. Izaho no antsoin'i Jesosy ho fanasina, izany hoe concerné manokana ny tenany, na mpiandry izy na mpiomana. Matsapa ny manokana ka hitondra zava-baovao amin'ny fiainany manokana ary fiainany eo amin'ny fiangonana sy ny mpiara-belona aminy. Iny antony ilazan'i Jesosy hoe ianareo ny fahazavana izao tontolo izao, ianareo ny fanasin'ny tany. Izany hoe tondrona manokana izany. Fa ilay olona efa zatra tao fotsiny nandefa tsy misy tonga am-piangonana izy dia mivoaka am-piangonana izy dia izay. Fa ilay avokaboky ny fiangonana izany dia misy ainao, misy aim-baovao ao izay entiny iainany, ivelomany, tsy ivelomany ihany fa ivelomany fiangonana ihany koa. Ka dia milazain'ny Paoly hoe mifoatsy ianao izay matory, nitsangana maty fampazavanao Kristy.
tondrona amin'izany ny fifily na ny fifohazana. Mitsangany ianao izay matory mifohaza ampazavanao Kristy. Fifohazana tsy matoritory zany, tsy olona mandeha pazarana, tsy olona kamo, fa olona mafana fo misy ainao ao anatiny ao ivelomana. Ka mahafantatra tsara izay inona izy, fantatro izay inoko. Ny Paoly apôstôly ataka mametaka fanontaniana hoe fantatrao tsara ve izay inonao? Fantatrao tsara ve izay inonao? Ary rehefa fantatrao tsara izay inonao arak'izay voalazako izay hoe olona nipoazin'Andriamanitra dia mitombo amin'ny fahalalana tsara, mitombo amin'ny fitiavana, mitombo mandeha araky ny fanahy masina, dia mafana fo izy. Izay no endrika anankiray izay entin'ny fifohazana eo amin'ny fahafanam-po. Fa raha ohatra izy hoe fifohazana na mpiandry na mpiomana ka matoritory kamokamo, efa nisy fampianarana momba an'izay, dia mampatahotra ihany hoe inona moa izany ny mahavokavoky ny fiangonana azy? Inona? Tsy misy aina, tsy misy zavatra aindrasana aminy. Fa araky ny efa voalazako tetsy aloha dia izy mahavokavoky ny fiangonana izay dia mampihetsika ny fitaova rehetra izy, na ny fo io aza, na ny raha mandeha ao aza, dia miasa amin'izay, miasa manan-kery amin'ny olona ny avokaboka, ny poumon, izay mampiditra rivotra madio ary mamoaka ny maloto. Asan'ny rivotra izany ao anatin'ny olona ao, ary io no tokony ho asan'ny fifohazana. Ny rantsana rehetra araky ny voalazako teo misy ny sampana, izany hoe ny tenan'i Kristy dia misy sampana, membre zany, ao ny tanana, ao ny tongotra, ao ny loha, ao ny rehetrarehetra. Dia raha vao tsy ao zany ilay fitaova hoe avokaboka dia tsisy mihetsika ireo. Tsy avaka. Ary izay no mahatonga ny Genesisy 2:1-7 hoe Dieu souffla dans ses narines et l'homme deviendra une âme, mamelona. Satria ao ilay avokaboka ao no itoerany fofinaina ary mahatonga azy ho velona. Tsy ny avokaboka ihany fa ny taovany manontolo olona azy zany. Ary izay no mahazava-dehibe ny hoe ny fifilina na ny fifohazana dia fiainana, mampiaina ny rantsana rehetra dia fiangonana zany. Araky ny efa voalaza teto moa dia ny hoe attribuen'ny fanahy masina ny izay rivotra izay, araky ny teny eo amin'ny Jaona 2:20-22 hoe dia nofofinaina tsofin'i Jesosy rano izy ireo, dia hoy Jesosy hoe raisy ny fanahy masina. Taratra eo amin'ny fiainan'ny fifohazana zany hoe zany asan'ny fanahy masina zany. Tokony ho hita eo amin'ny fiainany mpiandry, ny mpiomana sy ny membre ao aminy ny asan'ny fanahy masina, ilay aina mamelona, mitondra aina ho an'ny hafa, mitondra fahavelomana ho an'ny hafa. Io no nahatonga an'i Jesosy rehefa niteny tamin'ny mpianatra izy hoe mandehana ianareo atao mpianatra ny firenena rehetra, hijoro ho vava olombelona ianareo, ho vava olombelona. Satsika izay no atao hoe vava olombelona, vava olombelona, izany hoe hiteny fiainana. Satria manana fiainana ao anatiny, na ny ray ny fanahy masina dia mizara ny fanahy masina. Taroantsika amin'izany
rehefa tonga namangy Katekista Bruxelles, rehefa tonga namangy an'i Elisabeth, Maria reny Jesosy efa pen'ny mpanahy masina, dia vao nandreny feon'ny Maria Elisabeth dia mibitaka ny zaza tao kibony ary ny fenonana ny mpanahy masina izy. Izany hoe ny fifohazana ilay manana an'izay tova ny mahavokavoka izay dia mizara ho an'ny sampana rehetra. Ka raha tsy matsapa an'izay toerana izay ny mpiandry, ny mpiomana, ny fifohazana, dia tonga amin'ilay teniny amin'ny apokalipsy hoe manana anarana velona akanjo maty. Ray aman-dreny Pastora tao amin'ny toriteny dia teny hoe rehefa hitany mama volavana Germaine raha teto France izy faty mandehandeha no hitako hoy izy. Tsy misy aina, tsy ao intsony ny fanan'Andriamanitra fa faty vatana fotsiny tsisa etsiketsika. Ary izay no matahotra izay. Ka noho izany dia manana anjara toerana lehibe ny mpiandry, ny mpiomana ao anatin'ity lahateny ity hoe avokavoky ny fiangonana ny fifohazana. Izay teny hoe manana toerana voalohany amin'izany ny mpiandry, ny mpiomana, faharoa ny fifilina, fahatelo ny mpikambana ao aminy. Ka amin'izay dia tonga amin'ny tenin'ny Paoly apôstôly tao amin'ny Timoty. Fantatsika tsara ny tenin'ny Paoly apôstôly tamin'ny zanany ara-panahy hoe aoko tonga fianarana ho an'ny mino ianao, mba tsy atao tsinitsinina izany. Rehefa atao hoe tsinitsinina masy dia ny dikan'izay sira fa matsatso ihany, tsy misy asany intsony ozy ny teny malagasy. Dia itendren'ny olona hoe reny ve mba mpiandry, reny ve mba mpiomana, tsy misy asany, tsy mitondra fahazavana. Mitondra fahazavana izany dia mitondra aina ho an'ny hafa. Rehefa mangatsiaka isika dia misy jiro ao, ny jiro tamin'izany mitondra hafanana. Ary tsy misy hoe mametraka an'izany any ambany any, tsisy lanasa raha izay, fa tsy maintsy aseho izy, tsy maintsy ajoro izy mba ho taratra eo amin'ny fiainany ho an'ny hafa koa izany, amin'ny mahafanasina azy. Indikany hoe fanasina dia masinina izany, masinan'Andriamanitra, mitondra asina eo amin'ny hafa, mitondra sira, manome tsirony ny fiainana. Fa mampatahotra anie dia izao e, asa Limoges vatoko. Inona intsony mahafanasina azy ho ny tenin'Andriamanitra? Inona no fahazavana entiny? Tsy misy, tsisy lana azy intsony hoy Jesosy, ary inona ny velana izy. Enganeka mba tsy eo amin'ny fifohazana izay avokavoky ny fiangonana no hitenenana ratsy ny anaran'Andriamanitra. Ary izay no tenin'ny Paoly apôstôly raha mamakitsika hoe aoka tsy ianareo ny hitenenana ratsy ny anaran'Andriamanitra. Any amin'ny Teolojiana faharoa ny toko voalohany andiny faharoa ambin'ny folo ny tenenan'ny Paoly an'izany, ary eo amin'ny Romanina toko faharoa andiny fahaefatra amby roapolo, tsy teniko izany fa tenin'ny Paoly apôstôly, tenin'Andriamanitra, ianareo no mitenenana ratsy ny anaran'Andriamanitra. Atao avokavoka ianao, atao avokavoka isika, kanefa tsy mitoetra amin'izay asany avokavoka izay mame aina, mamelona ny tena, mamelona ny sampana, mamelona ny fiangonana. Dia matahotra izany ry havana. Aoka tonga fianarana ho an'ny mino ianao Paoly. Amin'inona? Amin'ny fiteny, filonjateny, amin'ny fahadiovana,
amin'ny finoana, amin'ny fitiavana. Asa raha mandiny teny isika fa ny fifohazana raindray ary ny mpiandry dia hoy ny fitenenana hoe ny mpiandry ny tena mampitiomy ny olona, ny mpiandry ny tena miady ao am-piangonana, ny mpiandro ny tena mampisaraka ny fiangonana, mizara roa foana. Inona ny antony? Miady, fiangonana miady an-trano, ary ny lohany amin'ireny ny mpiandro. Mampatahotra ny izany. Dia mahatonga ny olona hoe raha izany ve natao hoe mpiandry, alaonay tsy miditra amin'izany. Mampalahelo izany satria misakana ny olona tsy ahita ny fanjakan'Andriamanitra, manidy ny fanjakan'Andriamanitra. Fa raha tena avokaboka tokoa isika dia miaina amin'izany ary mi-expire. Zay ny asan'ilay poumon zay. Inspire izy dia mi-expire, izany hoe manary ny loto rehetra izay mitambesatra. Dia araka ny tenin'ny Paoly hoe esory avokoa ny lolom-po, esory avokoa ny zavatra rehetra manimba ny fiangonana. Aoka tsy tononona aminareo kory izany, hoy Paoly apôstôly. Enganefa tsy tononona amin'ny mpiandry izany hoe reny ve mba mpiandry, reny ve ny mpiomana, reny ve ny fifohazana. Esory avokoa izany, hoy ny tenin'Andriamanitra. Ary io ny antony androantsika devoly. Ny mpiandry rehefa tsy miasa dia manangona ny devoly eo aminy izy fa tsy mandroaka. Mila miasa ny mpiandry. Miasa ho an'ny tenany izy sady miasa ho an'ny hafa koa. Mandroaka ny aizina ao anatiny. Mandroaka ny faratsiana rehetra ao anatiny. Izay ny toritenin'ireny teo. Mandroaka. Toero izy dia andositrareo. Toero antsika manohitra azy. Ny asan'ny nofo rehetra dia tokony miteraka fibebana ao anatintsika izany voalohany indrindra. Mandroaka ny aiziny, ny filàny, mandroaka ny lolom-po sy ny faharatsiana rehetra. Io moa ny asan'ilay poumon zany dia mifoka oksizena madio izy, dia mirejeter atao hoe oxyde de carbone maloto. Ary io ny antony ibebana, io ny antony androana ny loto rehetra tsy toetra ao anatintsika. Fa raha amin'izany tsika dia mamonjy ny tenantsika ary mamonjy koa azy rehetra miaino antsika. Dia ny fiangonana zany mijery ny fifohazana. Sadio izay. Ny fifohazana ny sampana rehetra anie dia mijery ny fifohazana izy. Manao ty fifohazana ty. Fa rehefa fifohazana mivaralila hoy ny tenenantsika am-piangonana, dia na ny fiangonana dia mivaralila daholo. Manana anjara toerana lehibe zany ny fifohazana, premier plan, premier ligne azafady, mpiandry, deuxième ligne mpiomana, dia sampana fifohazana. Dia avoka ny fiangonana antsika. Jery lera koa fa midimy zao. Fa ho iady teo hoe raha ny tena marina dia eo 45 minutes eo fa ny lahateny raha tena fohy. Anatin'ny ray aza. Nefa moa tsika efa maro koa ny teny efa retintsika dia ataontsika hoe grand festin zany androany. Rehefa misy grand festin zay moa dia ahoana tsika tena falitsika. Satria sakafo be da be no roso atsika dia misitraka tsika ary mahasoa atsika daholo ny sakafo dia hoanitsika dia mahasoa ny tenantsika, mahasoa ny rehetrarehetra. Dia ny tenin' Jesosy ny hoe
atsovo ny olona rehetra fa voavoatra ny sakafo fa misy festin grand festin dia everiko fa na dia somary samy fofohy daholo aza ny anjara dia everiko fa mafeno ny zavatra rehetra tiana ambara izay voalaza teo aloha sy mbola voalaza manaraka izao dia voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany ary dia fampielezana atsika fifohazana izay avokavoky ny fiangonana ary dia mananjara toerana lehibe ny mpiandry, ny mpiomana ary ny sampana fifilina ao anatin'ny fiangonana. Saotra tompoko. Makasitraka indrindra Pastora, festin tokoa izy ity dia voninahitra ao an'Andriamanitra irery ihany. Babakitsika rehetra. Saotra Jesosy raha mbola nomenao ity fotoana ity izay ary mbola azonay koa mifampizara ny teninao na dia mitsara azy ianao kanefa tsy mitsara nameloka fa mitsara mba hatsaranay, azonay mibebaka, azonay mandiny tena ary mba hoavoazina tokoa izahay eto amin'ny sampana fifohazana na ny mpiandry na ny mpiomana na izay rehetra ao anatiny. Samy tianao ary samy tianao mba hijoro fahavolombelona marina matoky amin'izay efa nametrahanao ny sampana fifohazana eo amin'ny fiangonanao. Hiterizo izay Jesosy mandra-piavinao ary hitoetra aminao mandrakariva amin'ny anaranao Jesosy. Amen.